Topoko lasy topoko vavy fiampitsikina tanteraka no ivanianana indray tokantranonao amin'izao aliny alakamisy 17 ny volana aprily izao manatitra ny araba ary manasanao mpanajana anjony vaovao antsika hatramin'ny farany hitondrana indrindra moa mikasika andreo fanehoan-kevitry ny mpanao politika samihafa manoloana ny toetra ara-politika ankehitriny eo ihany koa ny fanehoan-kevitra manoloana ny kabary izay nataony ny premier ministre vaovao eo ihany ao anatin'izao vaovao izay ihany koa dia asongatsika ny momba ny fanomanana ny fety ny Pasika ary ny akony ilay etsika tsena be ny sakafo sy ny lakozia hoentina isan'ny asongadina ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao avy hatrany ary dia ho santaritsika ao anatin'ny lafiny ara-politika izany nampita tamin'ny mpanao gazety ny rap-kevitra mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny ny mpiambana ao amin'ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny sefafi fotoana izay nanambaran'izy ireo fa tokony homalina ny mpitondra ankehitriny amin'ny fitantanana ny firenena satria mbola mitohy ny krizy eto amin'ny firenena arahantsika vetrany amdindin'izay tsy mbola tapitra ny krizy eto amin'ny firenena ary mbola misy tantaratra ny fomba fanaovana politika tsy mahomby eto amin'ny firenena izay no nivelabelarin'ireo fikambanana ao anivon'ny sehatra fanaraha-maso sy ny fiainam-pirenena na ny sefafi tamin'ny mpanao gazety Androany Maraina teny amin'ny fitoeran'ny mpanao gazety teny Anjakaviro tao anatin'izany indrindra ny antson'izy ireo amin'ny fananganana ireo rafitra izay voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana ny fanajana ny lalàna ary indrindra tsy tokony hisy ny fitsarana amin'ny tanila indrindra eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ilaina ho izy ireo ny fahamalinana tanteraka ary ny rosoana aingana amin'izay fametrahana ny rafim-panjakana isan-tsokajiny izay tsy mbola ny rahantsika nahita misy congrès de la transition conseil supérieur de la transition zay olona voatindry nefa be mihitsy zay mivelona amin'ny volam-bahoaka ary nefa tsy zara fa manao tsy zara fa miasa adinyrondro ny mandaninany loi de finance zay loi de finance misy fiatraikana amin'ny fiainatsika mahatonga ny resaka hoe manahoana ny resaka fiscalité amin'izao fotoana mampimenimenina ny olo avy any amin'ny loi de finance dia zay zany no natonga ny hoe aleo farahana ny tetezamita ary tsisy afa-tsy ny fifidianana fantatra nefa hoe bebe ny zavatra tsy ho lavorary amin'le fifidianana fa mieritreretina hoe mba ho tsaratsara kokoa zany anisan'ny divana ohatra averika any le hoe mikasika ny famatsim-bola amin'ny fahatenezan-kevitra tsy azo le izy nefa ninona ry aloha ny fifidianana dia natonga hoe nanao ofo ny olona no lany andriamatoera-jonary mampianina na dia be debe aza ny azo nytenina ary na dia nilaza aza ny mpifanondra taminy misy fraude massive tamin'ny voalohany ny malagasy rehetra efa nilaza hoe tena oka izay le tetezamita mbola fotoana kosa ho izy ireo ny anakianana fahatan'ny mpitondra ankehitriny satria mbola tsy hitantaratra ny fomba fiasan'izy ireo izay no nitarika azy ireo anambara fa manana toky izy ireo amin'ny rosoan'ny mpitondra amin'ny anatsarana ny fiainam-bahoaka ny transition tamin'ny fotoana nanaovanay an'ireo communiqué rehetrarehetra mbola tsy tapitra ny transition zay ary sady lavareny le izy no ohatrany somary nampahonena ihany le fizotrany zany amin'ny ankapobeny fa amin'izao fotoana zao efa niova ny toetra raha ary afa kosa afaka manantena amin'izay tsika satria fa manana filoham-pirenena vaovao voafidy ara-dalàna manana premier ministre atsangana tsy oela ny gouvernement vaovao misy ny ateny miera olom-boafidy amin'izay ny ao asa andrasatsika ny programme an'asa dia arosony ny gouvernementa dia hitatsika eo ny fampiarana vaovao fa raha zay manokana aloha tsy tonga dia hitsikera kosa mbola tsy niasa le olona hoe dia ho tsikeraina dia lazaina va hoe tsy mety io avelo aloha izy hiasa jerena eo ny programmeny hita hoe ny fampiarana dia raha ohatra ka mahafapo le izy dia asa hafa indray toeraka hafa indray zany nametrahana eny balizy fa anisan'ny voateny ihany koa ny tsy fahazotoan'ny malagasy miditra ao anatin'ny antoko politika fomba fijerena kay zay ny olona tsy marisitra fa azo jerena koa inona moa zany ny tena tsy mamparisitra azy sa hoe antoko atsangana fotsiny izy io fa tsy tena miainga avy any amin'ny rispo ny olona maromaro ataoko hoe antoko d'opportunité za zany zao mety misy zavatra kendraiky dia anangana toko aho fa tsy miainga avy amina ifanakalozana amina olona maromaro tsy fimbona-kevitra olona maromaro zany fa hevitr' olona ray miverina amin'le teo hoe ohatra ny toy ny olona ny mandeha aloha aty amintsika fa tsy ny hevitra
raha mbola izay foana no atao dia visahirana foana tsika ka amiko everina zany a mety ampony anakay raha tonga ny olona tsy marisika miditra amin'ny antoko politika dia hoe tsy mihevitra mety ho lazaina fa voizinao a tsy azy tsy misy conviction zany ny olona. Andrasana izany ny fizotry ny toedrara-pirenena ahafahana mijery ny fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny.